Ya tonga teo moa zany zareo ny Banque mondiale amin'ny fanindresahana izy io teo aloha satria misy an'le projet zany eritreretina ny intitulé moa zany hoe appui à la croissance agricole et sécurisation foncière 50 millions de dollars eo zany izy io ny 35 millions am'le croissance agricole c'est tena io zany ny tena atao hoe tanjona am'le izy hoe ahoana ny ampisy an'izany fampandrosoana ny amin'ny lafiny agricole zany manivohitra dia ny sécurisation foncière satria fantatritsika fa fanana tany nisany aiza moa le olana amboly amin'ny fanana tany zay zany mahatonga azy hoe ministère ny agriculture sy ministère misahana ny resaka fanana tany no anisan'ny voalohany natonony amin'io dia nanady ady tany izy ary reny olona reny efa betsaka amin'ny projet ny ranareo taminy dia ny afahana ho tonga amin'izay tanjona angeza be an'le projet am'le hoe fampitomboana ny resaka famokaran'izay zany dia mety amin'ny fanana tany dia anamafy izy andreo le ataontsika hoe certificat foncier zany hoe anampy zany anamafy reraka izy io teo dia ampiana dia amin'izay zany fanampiana fanamafisana ny guichet foncier dia le ataontsika hoe PLOF na le plan local d'occupation foncier dia ny fampiresahana ihany koa zany ny ahafahana hoe manahoana no anampiana ifanampiana amin'ny resaka dématérialisation moa zany lazana zany hoe mba hialana tsikelikely amin'ity fikerakirana taratasy be da be eo amin'ny lafiny foncier ty satria io dia anisan'ny manahirana tokoa satria misy taratasy eo zany mety efa ho zato taona dia tsy dia mora loatra manao an'izany dia zay zany tena angatahana taminy dia mifanampiana bebe kokoa ny fanapariahana manerana ny nosy any resaka ny atao ministère na ny aménagement territoire zany na ny foncier zany fa satria ny politique azo zao dia fanatonana ny fanapariahana raha Madagasikara ny décentralisation sy déconcentration zay zany tena anisan'ny ngeza be tao ary amin'ny sehatra le croissance agricole be da be ny dingana sy tanjona napetraka kanefa ny eritreretana azy zany dia projet io raha tena Andriamanitra dia any amin'ny voalohan'ny taona 2016 zany vao tena hoe hita amin'ny phase hoe io ary fo apetraka le projet apetraka le izy dia hitantsika miandalana io satria hiveriny izy ao mois de juin zany hijery kokoa na dia zany rehefa hitahitany any reto ny faritra eritreretina anaovana an'le izy voalaza teo zany hoe ny lalana Tananarivo-Antsirabe iny toy ny Mahazatra Tamatavy dia mieritreritra izy ny any avaratra satria fa misy an'le projet pic satria zay koa zany dia tahavindreo bailleur reo hoe mba hitambatra le hery dia hita bebe kokoa ny vokatra zany hoe le synergie isika koa izy nefa mampirisika zay zany tena zava-dehibe hoe mba tokony jerena ihany ny mandanjalanja hoe mba jerena ihany koa le faritra satria sao dia taraiky be le faritra sasany dia zay zany nahatonga ny teny hoe mba jereva le faritra tsy moatsinana sy fitovinany raha amin'ny lafiny resaka fiarinany ambanivohitra tena manana ny hery lehibe fa tokony ho atosika tokony averina satria 20 taona 30 taona lasa anisan'ny faritra matanjaka be reny amin'ny lafiny économie mampareny hoe amin'izao fotoana izao reradreraka ihany izy dia appréciena ihany zany le projet hoe andeha amin'iny fa mbola ady hevitra zany amin'izao fotoana izao dia zay zany ny tena zava-dehibe amin'le izy 50 millions de dollars le izy ny tanjona voalohany dia ny ampisy an'izay fampitomboana ny fiarinkarena any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fambolena zay nefa eo anilany zany dia tokony hamafisina ny resaka fizakana ny fananatany amin'izany projet zany dia zay zany mampitambatra an'le izy ny hevitra farany moa dia nanontany ahy izy hoe aiza no raha nieritreritro no tena apetraka le projet satria projet ozy hoe normal zany tokony any ministère ny agriculture le izy satria ny tanjona voalohany dia fampitomboana fampiroporopoana andreo famokarana amin'ny lafiny fambolena donc raha loatra zany rano fa mety misy comité de pilotage sy ny sisa zany mbola eo fampandehanana azy fa tsy natao ho sakana zany fa zavatra mandroso tsikelikely any ady hevitra